Raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sarazana amin'ny zana-bolana manomboka mipetraka tsikelikely indray zany zao ny tsioka ny ala izay ho an'ny ilany atsinanany nosy iny fa raha fitso izay ny somary tena matanjatanjaka kokoa zany hoe indrindra ho an'ny avoantany ny maripana dia somary isy fiakarana kely aloha zany ny maripana ambany indrindra saika manerana ny nosy raha toa ka tafidina hatrany amin'ny aotra degré celsius ny maripana tany amin'ny faritra vakina karatra iny nandritry ny roa andro lasa izay. Raha ny maripana antsika amin'ny ankapobeny izay hatrany dia tombanana misy fidinana aloha zany ny maripana ambony indrindra ho any avoantany fa misy fiakarana kely kosa izay any amin'ny andron'ny sabotsy androany. Ny toetrandrontsika aloha ny rapiso vao maraina dia isy ny orana amin'ny morotsiraka atsinanany nosy iray manontolo ary mandraona mety araina herika zay ho ny ilany atsinanany faritra Sofia sy ny any amin'ny faritra alaotra mangory mandraondraona kosa ny andro any avoantany sy ny ilany tsinanana amin'ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara iny zany ny ilany andrefana kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny rapiso tolakandro mbola misy hatrany orana amin'ny morotsiraka atsinanany nosy iny izay somary mateviteviny zay ho ana faritra sasany manerika kosa ny andro ny ilany atsinanany avoantany iray manontolo ary ny masoandro kosa dia ibalika any amin'ny ilany andrefany nosy raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay dia eo amin'ny 2 degré celsius ny maripana ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritra vakina karatra ny morotsiraka kosa dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 9 degré ny morotsiraka atsinanany nosy raha ny maripana ambany indrindra izay ary 5 ka hatramin'ny 12 degré celsius kosa ny morotsiraka andrefany Madagasikara ny ambony indrindra kosa ho an'ny avoantany dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 ary 17 ka hatramin'ny 20 ny morotsiraka atsinanana any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara dia 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius mety mbola mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius kosa ny maripana any amin'ny faritry Boeny any. Ho an'ny andron'ny zoma dia mbola misy hatrany aloha ny herik'andro ho an'ny morotsiraka atsinanany Madagasikara na orana malefaka moa zany amin'ny ankapobeny. Misy ihany koa ny rahona izay mety arahina herika ho an'ny ilany atsinanany faritra Analamanga torak'izay ny any amin'ny faritra Alaotra Mangory sy ny faritry Sofia ny ambiny kosa dia manomboka miverina maina tsikelikely ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny zoma izay dia tombanana miakatra 3 degré ny maripana hitantsika any amin'ny faritra vakina karatra. Raha ny ambony indrindra kosa ho an'ny avoantany tsy dia misy loatra ny fiovana mbola eo amin'ny 20 degré celsius eo ny maripana amin'ny morotsiraka rehetra kosa dia tsy dia misy ny fiovana goavana indrindra ny maripana ambany indrindra fa ny maripana ambony indrindra kosa no misy milatsaka kely any amin'ny tapany atsimo atsinanana raha toa ka misy fiakarana kely ho an'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny. Amarantsika azy ny andron'ny sabotsy manomboka miverina maina kely indray ny andro amin'ny ankapobeny mety misy ny zavona ho an'ny avoantany ankoatry ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana izay mbola somary arahina orana malefaka indraindray ary mety arahina herika ny ilany atsinanany faritra Sofia ny ambiny kosa dia anjakany masoandro hatrany aloha zany ny toetrandro raha ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay mbola eo manodidina ny 3 degré ny ambany indrindra ho an'ny avoantany ary misy fiakarana 20 ka hatramin'ny 13 kosa ny ambony indrindra amin'izay maripana izay. Ny morotsiraka atsinanany nosy dia manodidina ny 17 degré celsius torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo andrefany nosy iny fa ny any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy hatrany no mafana indrindra. Hitantsika any amin'ny distrikana Analalava sy ny faritry Boeny mahatratra 13 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay. Dia izay ny météo tsika tamin'ity an'ity ara-pisiraifona manaraka.